rehefa ala mitsidika ny tokantranonao indray amin'izao alina izao dia manolotra ny arahaba sy ny firaritsoa ho antsika tsirairay any atokantrano any ary asiany ampanajana ianao anaraka ny mety tetry ny androntsika hatramin'ny farany. Raha ny natsidika tamin'ny alatsinainy dia vinavinaina hoe iverina zany notsakorana eto amin'ny faritry ny afovoantano amin'ny rapitso kanefa noho ny fikorontanana misy eo amin'ny atmosferatsika amin'izao dia somary miemotra kely any amin'ny faran'ny herinandro any izay oran'izay nefa na izany natsany aza dia tsy dia betsaka izay oran'izay ary ny alina zany no mety hisitraka izany. Mandra-piandran'izay nefany dia saika any amin'ny tapany avaratry Madagasikara sy any amin'ny tendrony atsimo iny aloha no saika hisitraka orana amin'ny akapobeny atao anatin'ny 2 na 3 andro ho avy. Raha mikasika ny any an-dranomasina kosa indray dia mila mitandrina ny fampiasan'ny ranomasina sy ny tonjonan'ny ranomasina zany ho antsika any amin'ny tendrony atsimon'ny Madagasikara iny fa misy alon-drano zany amin'iny ka dia mety aherin'ny ranomasina na anonjy zany indraindray. Andao raha jerentsika ny mety tetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina. Azorana malefaka ny any amin'ny manodidina ny Antala, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Raha somary andrahoana kosa zany amin'ny Vatovavy manodidina ny distrika Marilambo ary Alontra Mangoro. Ny faritra sisa rehetra moa dia saika maina tanteraka mihitsy ny andro na isy any aza ny zavona ny voamaraina eto amin'ny faritry ny afovoantany sy amin'iny ilany andrefan'ny faritry ny afovoantany iny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia any amin'ny tapany avaratry ny nosy iateo no saika hisitraka orana hatrany zany any amin'ny faritry Diana, Sofia, Sava, Alontra Mangoro, ny faritra Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Torak'izay ihany koa azan'izay oram-baratra zay ho antsika any amin'ny tendrony atsimo Madagasikara iny zany any amin'ny faritra Anosy sy Androy. Azorana tandrifondrahoana kosa ny any amin'ny ampitanin'ny Menabe fa ho antsika tamin'ny faritry ny afovoantany dia somary kely ihany ny herijika aloha isin'izay rotsakoran'izay raha ho amin'ny rapitso raha isy ary zay dia mialina ary mety ho kely ihany koa izay rotsakoran'izay ho an'ny faritra Analamanga, ny ilany Atsinanana Vakinankaratra sy Moromania iny. Raha ny maripana voatombatombana ho amin'ny rapitso maraina zao dia manodidina eo amin'ny 5 degré celsius eo ny any Vakinankaratra any, raha eo amin'ny 7 kosa ho an'ny Antananarivo sy Fianaratsoa. Ny morotsiraka sy Revopartam moa dia ho anelanelan'ny 13 ka hatramin'ny 15 degré celsius eo. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika nevikevoka hatrany aloha manerana ny Madagasikara. Ny eto amin'ny faritry ny afovoantany zao dia manodidina eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré eo, mety ho tafiakatra 20 ary moa any amin'ny faritra sasany. Ny any amin'ny manodidina Mahevatanana sy Antsoa iny kosa dia mafana tanteraka mihitsy ary nevikevoka be ny andro mananika hatrany amin'ny 5 degré celsius, ny any Mahajanga any 4 degré celsius. Andao indray raha jerentsika mety tetry ny andro amin'ny reto firenendehibe sy nosy kely ivelan'ny Madagasikara reto. Azorana malefaka ny any Johannesburg sy Milan raha toa kosa ka ho maina ny andro any Paris, Nairobi ary Bangkok. Ho an'ireo nosy kely ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia anoram-baratra aloha ary anorana matevina mihitsy ny any amin'ny manodidina La Réunion sy Maurice iny raha toa kosa ka anorana malefaka zany ho an'ny Comore. Ho maina be kosa ny andro any Seychelles any. Dia izay indray raha no azona tonta tompoko lasy tompoko vavy fa misaotra anao izahay nanaraka anay hatramin'ny farany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.